Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Avy ny vavaka ty ramatoa iray dia nivily tao amin'ny mpivarotra mba hividy loaka. Anaovy kely hena ray kilao hoy izy dia nandanja hena ilay mpivarotra. Ramatoa kosa nanomboka ny sava ny poketra, ny karoka ka ny karoka, ny sava dia ny sava, elanyela voalanja ny hena, tsy hita ny vola. Azafady rehefa tsy ato ilay vola hoy izy. Fa ahoana? Olona mpivarotra taitra. Si le ray alina saika hividianako loaka hay no lasany amin'ny rakitra, fa le ronjato tiano saika ataoko rakitra indray no tiano tavela ato anaty poketrako ko. Dia ajanona indray zany olona mpivarotra tsy tia nano sarotra. Tsy namaly izy fa sady lasa ny monomonina hoe io ny antsy tiako amin'ity mivavabavaka ity. Kaza mivavabavaka intsony amin'ny sisy fa ataovy tena mivavaka olona diako nasendrana eno. Si vavabavaka aza mandretraka ka maika fa tena mivavaka. Fotoana verimaina foana no lantsika raha miseho mpivavaka isika, saingy ay vavabavaka fotsiny. Ny vavaka mantsy dia toy ny miresaka amin'izaka izay tiana indrindra amin'Andriamanitra ary mampiakatra antsika ho any aminy. Koa dinio ny tenanao raha mbola mitafy ny fiatsaram-belatsia hatramin'izao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba tahaka ampiatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly? Izay indray ny lohahevitra ho jerentsika akaiky amin'ny tian'io ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Ilion Andrea amin'ny tansoa. Manasanao hiaraka hivavaka aloha isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra. Rainay izay ny an-danitro, rainay izay namorona sy namonjy anay, mangataka anao izay mba hamindra fo sy hamela ny elokay, ary handrakotra hatrany ny fahasoavanao anay, handrakotra ny fahasoavanao izao asa izao izay izarana amin'ny olombelona rehetra, ny filazantsara. Tay manokana ity feon'ny fanantenana sampana teny malagasy ity mba ho afaka manohy hatrany ny asa fitoriana ny filazantsara, ary ireo namana rehetra ihany koa amin'ny teny pirenena zato mahery maneran-tany miara-miasa aminay, mba tsy ala aminay ny fananao masina ny fiarovan'ny anjely, ary mba ho afaka mampita ny afatra tianao ampitaina malalaka tsara izay mandra-patonga ny fotoana izay tendrenao tsy hafahana manao izany intsony. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavantsaina avy amin'ny fanahy masina. Amen. Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly? Iarahantsika malala ny tantara fa Andriamanitra, ilay Jehova Andriamanitra no namorona izao rehetra izao. Anisan'ny noforonona koa isika olombelona. Ny fanerasera tamin'ny Adama sy Eva, ireo razam-bentsika izy, ny fandray akaiky. Fa rehefa nanaiky ny fakapanahy izay nentiny Satana ireo razam-bentsika ireo, dia nanjary tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Ny fahotana dia ny fandikana
ny baikon'andriamanitra fandikana ny didin'andriamanitra zay natao asoantsika ny zay natao hoe fahotana tafasaraka tamin'andriamanitra isika tsy nijanona teo anifisy tsy nifoanana isika tsy nivonoeny fa nametraka planina hamonjenantsika izy fahafatesana ny tambiny ota tsy maintsy mandalo fahafatesana ny olona kanefa raha eketsika izany planina napetran'izany dia tsy handalo fahafatesana mandrakizay akory ny olona izay rehetra manaiky an'i jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana dia ho atsangany amin'ny maty na mandalo fahafatesana aza iaina amin'ny fiainana mandrakizay be deaibe ny fomba nataon'andriamanitra mba hamerenana ny olona amin'ny laony indray tsy mbola tafaverina amin'ny laony isika amin'izao fotoana izao fa mbola eo ampanaovana an'izany andriamanitra tsy kelikely no hamerenana an'izany tanteraka amin'ny fotoana hiavindrainy amin'irao ny lanitra sy hamerenany antsika hiara-monina aminy mandrakizay ny fidim-paminany andriamanitra olona ihany izy ireny fa ny fidian'andriamanitra mba ho fitaovana hampitana afatra amintsika rehetra nitondra ny afatr'andriamanitra tamin'ny alalan'ny feo sy ny penina ny mpaminan'andriamanitra tamin'ny fotoana na havelomany rehefa maty izy ireny dia velona taoriny ny asa sorany amin'izao fotoana izao tsika dia mbola miaina mamaky ireny asa soratra ireny tsy mety hitonta ireny tsy mila mizazoro tsy mila havaozona indray satria tenin'andriamanitra maharitra mandrakizay ary mahatsapa an'izany tsara isika ireny afatra ara-paminaniana ireny natambatra teo ambany fitarian'andriamanitra ho ao anatin'ny boky anankiray antsontsika hoe baiboly azo itokiana nefa ve ny soratra ao anatiny zao ny voalaza ao amin'ny petera faharotoko voalohany andininy faharoapolo sy ny faraky am'roapolo petera faharotoko voalohany andininy faharoapolo sy ny faraky am'roapolo epistily anankiray nosoratan'ny apôstôly petera mpianatry kristy ary voarakitra ao anatin'ny baiboly zao ny lazainy fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoaky-hevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisaina ny olona fotsiny ihany ny olona tena mandinika tsara ny soratra masina ary mahita ny fahatanterahndreo faminaniana voalaza ao anatiny ny fahendrena sy ny mpilaniny famonjena voarakitra ao anatiny dia samy miaiky fa tsy efa ny fisaina ny olona fotsiny ihany ny voalaza ao anatin'ny soratra masina ary samy miaiky fa tena avy amin'ny fanahin'andriamanitra izay nanindrymandry ireo olombelona antsoina hoe mpaminany ny asa soratra rehetra ao anatiny fa fitaovana ihany izy ireny tsy maintsy nisoratana amin'ny fitenin'olombelona mba hahafahantsika mahatakatra izay tiana ampitaina amintsika satria isika no tiana hiantefan'ny afatra natao antsika le afatra dia izao no toy ny teny fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra ireo teny faminaniana ireo asa soratra rehetra voarakitra ao anatin'ny baiboly dia tsy avy tamin'ny sitrapon'ny olona fa andriamanitra mihitsy no nanome azy tamin'ny alalana olombelona natsoina hoe mpaminany ary izay indrindra ny voalaza eto amin'ny toy ny vakiteny manao hoe fa avy tamin'andriamanitra no nitenenan'ny olona araka ny tondrany fanahy masina azy tsy araka ny sitrapony sy ny faniriany izany no nanoratany mpanoratra ny baiboly fa araka ny fanetsehny fanahin'andriamanitra sy ny tsindrimandry nomena azy ireny bokin'andriamanitra ny baiboly ambaran'andriamanitra antsika ao amin'ny baiboly ny momba ny tenany ary asehoany ao ny fikasahany ho antsika taranak'olombelona rehefa lavo tamin'ny fahotana isika tsy navelany tamin'izao tsy navelany tamin'izao azo no nataony namorona olona vaovao fa naleony aza maty ny solo antsika satria fahafatesana ny tambiny ota naleony aza maty ny solo antsika dia manana faharetana amin'ny famerenana antsika amin'ny laoniny satria tsy tia ny atao antery izany le andriamanitra fitiavana dia tsy manao antery ny fanovana antsika tsy manao antery ny fanovana antsika le andriamanitra fitiavana azo no natao izany saingy fanompom-pitiavana ihany izay ihany no azo ny ekena sy ankasitrahana satria izay koa ny tsara indrindra andriamanitra fitiavana raha teo izy
asehoan'andriamanitra ao anatin'izany boky zany ny amin'ny lasa dia lazainao ny filazana amintsika momba ny olona ny faharatsiana ny fomba natongavan'izany teto amin'ity tany ity ny fomba apetrak'andriamanitra mba hamongorana an'izany ary ny ahatongavan'ny fiadanana indray eto amin'izao tontolo izao. afatra avy amin'andriamanitra avokoa ve ny baiboly iray manontolo. Zao indray ny voalaza ao amin'ny Timoty faharotoko fatelo andininy fahinambe folo sy ny fafeto ambe folo. Timoty faharotoko fatelo andininy fahinambe folo sy ny fafeto ambe folo. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny soratra rehetra ao dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mahakasika tanteraka ny olombelona ny baiboly masina, satria ny baiboly ray manontolo dia nomena araka ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Taratasy nosoratana araka ny teniny, izay ny mahabokin'Andriamanitra anio. Notantarain'ny mpaminany tamin'ny alalan'ny fitenin'olombelona ny zavatra hitany sy reny, fa avy tamin'Andriamanitra ny vantana ny afatra nentiny. Mety ho fitantarana zava-nisy ilay izy, kanefa ny fanahin'Andriamanitra nampanoratra an'izany voafona ao anatin'ireny mantsy ny afatra tiany ampitaina. Raha tiana ho fantatra izany ny momba ny fiainana ray manontolo sy ny antony fisitsika, ny hoavintsika, dia vakio ny soratra masina na ny baiboly. Hanova ny fiainanao ny famakinan'io. Arakaraka ny amakinao azy ambavaka no atsapahanao fiadanan-tsaina kokoa. Ny fanahy masina izay nanindrimandry ny mpaminany tamin'ny fanoratana ny baiboly ihany no ampahombo ny fampianaran'ny baiboly sy ny filazantsarany eo amin'ny fanovana ny fiainanao. Raha toa ka manasa ny fanahy masina anatrika ny fotoana hamakinao ny baiboly ianao. Ny fanahy masina no nanindrimandry ny mpanoratra mba hanoratra, ary rehefa mianatra izay voalaza ao ianao dia ny fanahy masina no hanazavany sainao mba tsy ho diso ny fandraisanao ny afatra izay ampitain'Andriamanitra aminao. Rehefa mamaky baiboly ianao izany dia aza adino mihitsy ny mangataka ny fanahy masina mba ampianatra anao. Zany ake no antony mahatonga ny antokom-ponoana be dehibe, antokom-pivavana be dehibe izay mampiasa baiboly anankiray ihany, satria misy diso ny fandraisana izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka mba tsy hatafiditra anao ny fahadisoana dia angatao ny fanahy masina ampianatra anao. Mandra-peo ny indray ary. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay no ifampiara-pahatsika
sy anasana ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany indrindra fa ho antsika tanora fanjaniaina no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitansoa. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miankina amin'ny vintana sy ny anjara ve ny fahombiazana amin'ny fiainana sa ahoana mihitsy ny tena marina. Hitondra ny valiny izany ho anao eto ny namana Elion nefa mialoha izany aleo anaraka tantara kely aloha isika dia meno finaritra ary. Miliardera ve io? Milidera ka! Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Rila. Josy hatramin'izao ve ianao mbola eto mpandriana ihany? Efa amin'ny folo sasany ane izao vohay ny varavarakely eo amin'iny telefoniny foana ary efa vita ve ny devoara? Tray fa ahoana reto korotambe reto ho ataoko ireo fa aoka aloha mba tsisy ataony ny olona fa makamakaina dia zany foana ny anareo. Tsisy atao? Eko. Ay, efa firerinandro zay ianao nangatakandro amin'io fefitokotany menjery io ka rehefa tsy misy atao ianao dia amboary io. Zakoa ane mba rerake so dia veriny mama fampiasa koa ary aty. Asaina manao an'izao terena manao an'ry mba avelao hanana amin'ny programa mety amiko fa tsy zazakely tsony ane ay. Josy so dia averiko any aminao zany teny zany fa tsy ety amiko. Amin'ny firy maraina no mifo mampiritrano metsena mahandro sakafo mbola mitady vola isan'andro iza zany ny tena piasa? Ka zany zanake ary ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra amin'ny zanany. Zay indrindra tsy hiara hipetraka amiko mandrakizay akory ianao fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy handray an-tanana ny fiainanao sy no avinao dia mila zarinao amin'izany. Ka zay mihitsy ane no ataoko zany tompona andraikitra amin'ny fiainako sy ny programako mianatra mahaleo tena tsy baiko ny zato sy zaroa. Fa nga zany ny dikany ny ahatonganao afaka miatrika fiainana sy ahomby mihitsy ane. Zay no antony anazarako anao reny asy reny anao raharaha ny fianarana ary atao ara-potoana mamola tena manao zavatra tsara ry Josy na mafy azy zany matetika tena fitiavana fa tsy fanandevozana araka ny eritreretanao azy akory. Evo lava ny anareoko za koa mba aleo. Efa vavy lehibe nahita fanandramana maro noenao any ary Josy ka raha tianao ny ahomby ho tafita dia elao ho vao zao toetra ratsinao kamila be famaliana sy mpanao ariary zato ampandriny zao. Aza mitsaratsara kosa rehefa tsy manaraka ny hevitrao zany dia hoe Josy inona ihany zany tsy manery anao anaraka ny hevitro anjambany fotsiny sady tsy mitsara fa mampafantatra anao ny zava-misy ataonao elanao amin'izao fomba ratsinao zao. Fomba ratsy? Fa azaran-dratsy anie ny akamona sy ny ariary zato ampandrina ry Josy tsy mety mifo maraina tara lava tsy mahavitatra amin'ny farany zavatra ampanaovina azy tsy mba mamerina amin'ny toeran'ny zavatra alainy tsy mahavita devoara matetika nefa mahavita miaritory mijery film mijery telefona tezidava rehefa tenenina sy manao raharaha kely nefa mitaky vola foana fa hoe anao azatsy anao anzaroa mba haradrariny sy tsara ve zany aminao? Ho hitanareo tsy hoely tsy hangataka nininato tsony dia hiara-mipetraka amin'ny namako. Zany ene ny faniriko mahaleo teny ianao tafita amin'ny fiainana saingy namanao iza no ahazaka hiara-monina aminao amin'izao fombanao zao raha tsy miovaka? Tsy fantatry mama ka ninony ry zalaza mitangorona amiko mihitsy rehefa mahazo vola-bendray mipoaka amin'ireny kilalao ataoko reny
kilalao inona fa lasa miloka indray nga ty Josy ory Josy tsy miloka fa mba milalao de tena tsara vitany hita mamy reto vola atao paosiko reto tsy very mandeha zany aho ory Josy ny fianarana tsy vita fa ilozana miloka sy mivangabao hitako ny tsy misondrotra kilasy reraka fotsiny am'tady volan-doavana ny saram-pianaranao nefa zao no ataonao zay indray nareo hitady vola andoavako ny saram-pianarako fa zany foana no andatsana ny olona ato zay de tena andeha tokoa moa zany alary milina tsy aleo ve letsy dia toerana ihany no mitady asa tsy maintsy mandeha le siary Josy soa aza fa vita ny fianarako dia hanao stage mivavaly etso mba hita asa aveo ilahy koa ane tsy azoko mihitsy atro izay mba niaraka ny fampitaritarika teto ihany sika tampoka teo ohatran'ny ovabe zany raha milina mitokatokana mody mianatra be zao indray de hoe andeha ka raha tsy nanao an'izany letsy dia tsy vita ny fianarako zao azy efa verifiry taona fitiavako an'lany itenenako an'lary milina hoe ahoana zahay zao maninona tsy reraka miasa be nefa mahazo vola inona no andre raha tenanao an'izay stage sy hitady asany lavitrany fa eto misy androany ariva fotsiny zao raha miaraka amiko de mety ahazo vola be raha mitotona am'lamy vitana andao iloka ve misaotra lesary Josy afo nandoro ny lambako zany ka tsy verenako intsony ny vola lany ny fotoana lany ny saina miasa ny lalan-drano zany milotapaka manantena ny zavatra tsy azo antoka akory fa olana maharitra letsy no ilaiko fa tsy hiankina amin'ny kisendrasendra ohatran'izany tsony aleo mitsinjono avy amin'izay to zany ray no anaova nyla resaka ambadika eto sakambadika ny ray aman-dreniko aza tsy mahova ny hevitro mitady raharaha elahy de ndana tanterao ny nofinofony lahy fa i Josy tsy miova amin'izao fiainany mamy tantely sy fahafahan'izao tsony rehefa mba tafita milina ka lasa milionera de mba mandalova mitondra fiara hitondra anay miara-misakafo mitsangatsangana zay lesy fiza ihany ny raha miseteo indry Josy to lasa fotsiny fa tsy ny raisinao asa miantso hoantso ny anaraka eo ianao ry mama fa misy ratsy nataonao indray ngany to misitry belona tsy mety miona manolo ato ty ianao misy antony matoa manao an'izany fa ratsy ahoana koa raha tsy misy ratsy ary maninona raha mba fatarina zay antondian'le olona efa fanindroany sa fa nytelony zay izy iny nitazako nitady ianao teto foana fa mama ve tsy mahay teny gasy hoe tsy mandray olona mankarary ando fotsiny zany asakasaka ao ariko tena hitako manany mahizy azy mihitsy anie iny lehilahy mipenipenina mitady ianao iny sady amin'izay manana fiara tena tsara tarehy ary ohatrany tsy manavao azy zany iny ny feoany finona ny lazainy taminao ka tsy reko tsara koa fa maimaika izy ve ady ny tabataba be le fiara nandalo teo akaikiko teo fa ny azoko antoka de hoe nitady ianao teto ny hoe diera mosa dera hafahafa koa le anarana dera iza tsara so de milidera zay mihitsy zay le anarany milidera efa lasa ve tena milina zay lasaiza losy ty lasa ve ny dala efa lasa iziko inona reny no ataoko hoe kivy tsy hitako tsony zay ale
Ahoany reto trosan'olona? Ry zalahnamana koa tsy hita tsony fa lasa nanjavina daholo. Oay! Azafady Ramsea, variana de voadonako ianao. Azafady re tompoko. Tsy dre Josy, ahoana zao letsy a? Fantatrao nga za mifona re de azafady Ramsea, aza tazonina ny tanako e. Fa irifatra ho izy ty lahy, fa misy inona tampoka teo e. Josy, 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 andraso letsy a, milina nety e. Mbily ardera ve ianao? Milidera letsy a, efa dino lahatra amin'ny anarako ve? Ka so de anarana mitovitompoka sa tena miliardera ve io e? Milidera ka, fa Josy anie tsy mijery akory e, jere fa zaty e. Milidera tokoa. Azafady letsy a. Oay, Ramsea mantsy fa tena badenina be a. Tsy namposiko hoe toy izao ngia niova be. Tena olona ambony, manana maizy azy. De oviana ny tonga, de roviana ihany koa no andeha. Ohatray, fiara milina ve ty tsara tarebe ty? Ole retsy a. Tsy maharitra no eto fa nisy mission tsy maintsy nataoko fotsiny de andeha am'izay io. Zay no antony tadiavako any lahy maika. Nefa moa mialatsiny lesy fa mety nanelingely lany lahy miasa. Tsy tratrako tao an-tranonareo foana mantsy lahy. Aza mandatsa lesyry milina. Mandatsa hoany? Endriny velany fotsiny sisy zao hitany lahy zao. Noho ny mba fanampiny mama aza, fa ny ao anatiko ao rotiky ny adi-tsaina sy ny nenina. Mitoto tany e, vokatsy reny didoako reny. Marina letsy ny lazainy lahy tamiko fa tsy miankana amin'izay vitambitany zany ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Rehefa tsy vonina iova ianao, hiala amin'ny tsy mety fanaonao de aza manantenana fiainana mahomby sy ho avy azo antoko izany. Mbola misy fanantenana ve ny amiko ry milidera? Jereo anie zao elanelan'ny fiainantsika roa zao e. Josy a, tsy misy tara loatra izany rehefa vonina iova nga. Ny fanombohan'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana de ny fanekenao iova, hiala amin'ireo ratsy tsy nety sy tsy nampahomby taloha. Misaotra lesy ry milidera. Raha zao fahitako anga zao de tokony ho miliardera no iantsona anga fa tsy milidera tsony. Marina mihitsy le tiany hoe zonao no mifidy izay tianao atao, fa tsy zonao ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao. Ampio letsy omeo toro-hevitra fa azariny e. Tena vonina iova na andray lesona tamin'ny fiainako ary milina. Tsy manadino zany aka. Zany no antony tadiavako any Josy taty araka ny resaka nataontsika fahiny reny e. Ay, tena manampy sy mamaly vavaka Andriamanitra matoa ny fiainako toy izao. Ary tiako zaraina amin'ny namako ihany koa zany, sy zay traika efa nanako rehetra satria nahasoa e. Tena namana letsy lahy. Tsy ho voavaliko zany fa misaotra betsaka. Ka maninona mora mba mandroso any an-trano kely aloha e. Josy zao tsika sela amin'ny fanina io zao. Efa lalan'ny todido mihitsy fa mijery zavatra kely tato amin'ny mpivarotra tato fotsiny. Fa zao aleo lesy mifampiantso tsika. De ty ato anatin'ity numéro amin'ny telefoniko
de atsoy ah atsoy ah fa ho hitantsika eo zay atao e. Zany ve Zay de ty misy vola kely tokony mba niaraka ny sakafo mantsika selahy niara-nitsangatsangana kely nefa tena tsisy fotoana ntsony fa miala tsiny indrindra letsy ivitiano zay zavatra mba metimety any iny aloha e de mba miara misakafo ao ihany koa nareo mianaka amanaraka lesitsika manao programa tsaratsara rekakio tena vola bengy ty omeny milidera ty tena famonjena be ho anay ty fa tsy vola kely misaotra indrindra milidera tsisy fisaorana letsy ary tsofrano fa mbola lavitra ny diako azadiny ny miantso de mampamanga any mamanareo any mandra-piona miliardera zay indray milidera letsy fa tsy miliardera sambatra milina ampio re Andriamanitro maniry ary vonina hiala amin'ny toetra ratsiko ary aleo ampirimy matsara ty karta misy ny numero 1 milina ty so very firy izany ay direktera jeneraly ny orinasy milidera tena tafitiny edala marina tena miliardera milidera le retsy hiezaka ihany koa faly miarabany zandry rehetra ny ray aman-dreny mpanaraka nyity fandarana natokana ho an'ny tanora ity miaraka aminao indray ny namanao Iliandry amin'ny Tansoa be deaibe ny lesona voaraintsika sady eo ary tsy manavao ny akamaroan'ny tanora sy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao reny lesona ny ampita ireny fa ireto misy tsoakevitra vitsivitsy izay tianay mba ho tsindriana manokana ny voalohany tandremo namana fidio ny namana irahana rehefa naverimberina teto izany kanefa zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoanareo zany hoy ny voalaza amin'ny Filipianina 4:1 Filipianina 4:1 tsy zakany maro ny anatranatra miverimberina kanefa ilainy zany ary tsaroanao tsirony rehefa tonga ny nenina dia teny ianao hoe tahaka an'izay manaraka an'izany dia aza menatra ny manao tsi amin'ny namana manana fahazarana ratsy izy aza mampalahelo efa manana fahazarana ratsy satria raha vo menatra ny manao tsi ianao ekena fa ilaina ny manao an'izany ampahendrena fahaizana manao tsi ampahendrena fa saingy tsy tokony ho menatra ny manao tsi satria rehefa tsy manao tsi ianao dia tsy maintsy hoeny ny valiny dia hanapotika ny ho avinao zay enatra izay dia ho diso oriana loatra vao ho tonga saina tahaka an'ry Josy teo efa andresantsika teto fa namana dia manana hery miasa mangina mahery vaika amintsika tanora mahery lavitra aminao no ny hery miasa mangina avy amin'ny ray aman-dreninao sy ny ray tampo aminao ny namanao noho izany amaiza mifidy namana fa be deaibe no efa potiky ny naman-dratsy no hoavin'ny ray manontolo zay vao manenina tsy natao ankalaina akory izy ireny fa saingy tsy azo atao namana akaiky na rehefa lehibe azy ianao ka manangana orinasa dia tsy tsara ny miara-miasa amin'ireny fa lasa ho potika hatramin'ny orinasanao fa natao ho ampina izy ireny natao ho tezaina fa tsy natao hiara-iasa mila fanapa-kevitra ampahendrena izany fa raha mandefindefitra amin'ny fomba tsy endry ianao dia ho tonga amin'ilay fiteny hoe nenina tsy mba roahany eo aloha tahaka ny omby fa avy manenjika tahaka ny alika masika fa ny alika masika aza mbola mety azo itsoahana fa nenina tena tsy azo roahana ny zavatra fahatelo tiana horesahana dia ity be deaibe ny olona voafitaky ny fiheverana fa ny fahombiazana eo amin'ny fiainana dia vokatry ny vintana sy ny anjara misy fiteny fahenontsika mihitsy aza manao hoe ny hanina hohanina fa ny arena mila vintana
fa nandreana izany ianao nanimba olona maro toetsaina io raha manontany an'ireo olona tafita teo amin'ny fiainana ianao dia ilaza aminao izy fa tena nisy ezaka mafy nataony fa tsy niandry vintana izany. Misy aza ireo olona sa mampiady mpirahalahy, mampiady mpinamana, mampiady mpiavana amin'io toetsaina io hoe manimba ny vitanao ny rahalahinao, manimba ny vitanao ny anabavinao, ny havanao, ny mpiara-mianatra aminao, ny olona ao atsimotranonao no ny ao avaratranonao ka mila mboarina ny vintanao. Dia lasa miazakazaka any amin'ireny milaza ho mpanamboatra vintana ireny kanefa aorianan'izay tsy nanova ninninona ilay izy fa ny fiarahamonina fotsiny simba vokatry ny fampiahiahiana mangina dia lasa mifamingana, fampialona sy ny sisa. Ara-baiboly dia tsy misy an'izany vintana izany ao. Fahasoavana no misy ao. Fahasoavana. Inona moa ny dikany hoe fahasoavana? Fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika an'izany velively, izay no hevitry ny hoe fahasoavana. Mety misy olona mahazo an'izany vola be tampoka sy ny sisa. Fahasoavana no ilazana an'izany. Fanomezana maimaim-poana omena Andriamanitra anao dia ianao izay tsy mendrika an'izany mihitsy. Isika tsirairay dia samy omeny Jehovah fahasoavana avokoa ny isan'andro hoe. Ny fofinaina omeny antsika isan'andro anie dia fahasoavana. Tahaka an'izany koa ny hery sy ny fafana miasa ka aza miandry vintana fa hararoto ny fahasoavana omenanao isan'andro. Mangatà tolotsaina avy amin'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataoko. Ampiasao ny saina sy ny tanana ny tongotra ny menanao. Ho tantaraiko anao fa misy jamba farafakeliny enina lasa olon'Andriamanitra mafana fo eo amin'ny fiainany vokatry ny fianonany fandaran'ny radio adventista iraisam-pirenena ity amin'ny teny malagasy izany. Ary izy ireny dia miezaka tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina misy azy. Ho tantaraiko anao ny sasatsasany. Ny anankiray any Ambatondrazaka any efa renao teto ny feoany. Tsy jambatra ny akibondrenina izy fa efa lehibe izy vao jamba. Fa mbola tsy manaiky arak'izay azony atao mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Dia mijoro vavolombelon'ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Na jamba aza, mampahery ny olona, manao asa soa, mampahery ny mahiratra. Hatraty amin'ny radio izy tonga mampahery ny mahiratra. Tamin'ireny fotoana nampafana ny ady amin'ny korona voalohandohan-dreny ohatra dia navita nampividy cash bouche maro be hozaraina amin'ny olona sahirana manodidina azy izy na tsy mpanan-karena aza. Dia sady nandeha ny zaran'izany ny sady nitoro ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fizarana trakta. Hitanao izany? Misy jamba anankiray koa ny Degoany izay vita batisa vokatry ny fianonana ny fandarana vokarany radio AWR amin'ny teny malagasy. Isorana manokana ny radio antso ny filazantsara izay niara-ny asa taminay tamin'ny fandefasana ny fandarana. Ary isorana ny namana Arlin ao amin'ny radio antso ny filazantsara nandefa ny vidéo maneho ny fijoroano vavolombelona mikasika an'ity jamba ity. Tena jamba tanteraka ity lehilahy ity, mbola tanora izy. Kanefa tsy misy solotry ny akiviny eny amin'ny endriny na kely aza. Ary manana asa fivelomana izy, mba fantatrao, mivarokena izy. Tena mivarokena izy ary hitanay tao anaty sary izany. Tena mitovy amin'ny mpivarokena rehetra. Tena tsy vesatra ho amin'ny fiarahamonina izy. Ary mampahery ny mpiarahamonina amin'ny asa. Ary voaingana koa nisy tovolahy jamba tanteraka. Jamba tanteraka hatrany amin'ny fahakeliny satria vao efatra taona izy dia jamba. Michel indray no anarany. Dia niantso ahy izy indray nandeha. Maniry ny eona tamiko satria resy lahatra ny fahamarinana sy ny fanabiazana no enony tamin'ny fandaran'ny radio AWR amin'ny teny malagasy. Dia tonga teto amin'ny studionay izy. Raha mbola variana nandamina hoe ahoana ny fomba ionana aminy roviana dia izy mitonga taty. Tsy nisy mpitarika rehefa nandeha bus. Fa rehefa tonga teo amin'ny vavadin'ny Union izy dia sécurité anankiray no nitondra azy nakaty. Satria tsy hitany indray kosa ny bro misy anay. Voatelo amin'ny 20 taona monja Michel ary mitondra tehina fotsy izy.
tena tsy zavatra hitany mihitsy. Olona sahirana ny fambolena any ambany vohitra sambaina tsirabeany ray aman-dreniko izy. Kanefa tahiana Andriamanitra, tsy nanaiky ho vesatry ny fiarahamonina izy, fa niezaka nianatra na jamba tanteraka azy. Ary mba fantatrao, efa taona faharoa, 2e année amin'ny fianarana momba ny fitantanana na ny gestion eny Akatso izy amin'izao fotoana izao. Tsy misy fianarana manokana ho an-jamba nefa eny. Miaraka mianatra amin'ny mahiratra izy. Dia naseho any ny fandraisam-peo ampiasainy rehefa mianatra. Amin'izao fotoana izao izy dia mbola manana fikasana andeha lavitra kokoa. Dia ahoana isika tanora manana maso mahiratra, tanana ara-dalàna, tongotra ara-dalàna, ambaka ny jamba ve? Dia anankiray farany angambo resahako aminareo ity ny tantarany fidy efa nalefanay teto, izay niovafo vokatry ny fianonany radio Adventiste Maneran-tany amin'ny teny Malagasy. Dia mipetraka rery izy amoron-dalana ny toerana misy azy sady amoron-drano. Tsy manaiky ho vesatry ny fiarahamonina zany lehilahy zany. Mahavita miasa tany, mamboly, miavavoly. Izy ihany manao ny asa rehetra fanao an-tranony, matsaka, mahandro vary, mahandro laoka, manasa lamba, mamafa trano. Nataony ho an'ny hafa ilay fafatrano sy ho an'ny fahasalamany. Ary tsy mba midy ny tranony, fa ny fitoerany zavatra rehetra ao aminy ao dia ataony tsy miova mba hamora ny fahitany azy. Nahita maso an'izany zahay. Naka feo, naka sary tany ireo namana pakasary avy any amin'ny foibe ny radio Adventiste iraisam-pirenena any Etazonia. Dia voatahiry zany sary zany. Tena miantehitra 100 isan-jato amin'Andriamanitra izy hiaro azy. Ary mihoatra noho izany dia mitona ny olona manodidina azy izy mba hiaraka iainy fandarana amin'ny fotoana sasantsasany. Nampalahelo moa dia misy indray aza ireo mahiratra mangalatra ny volona amboleny fidy. Mety ilaza angambo ianao hoe ratsy vitana reny olona jamba reny. Tsy tahaka izany ny fijoroano vavolombelona nentin'izy ireo rehefa niona taminay. Manasanao anaraka hatrany ny fandarana feon'ny mpiaino izay izarahanay ny fijoroano vavolombelona tahaka an'izany. Ka namietreritra azy izany ianao hoe za ratsy vitana dia tsisy ratsy vitana tahaka ny jamba e. Jereo nefa niezaka ataony. Ny lesona farany izay tianay amaranana an'izao resadresaka izao dia ity: tsy vitsy ireo olona mihevitra fa ny fivavahana dia miteraka fahagagana na tsy manao ninina aza. Tena tsy ara-baiboly zany ry havana. Ary matetika ireo mpaminany sandoka, reny mpampianatra sandoka mpanao fahagagana reny no mamboly an'izany fiheverana manimba olona maro zany. Tena tsy foto-kevitra ara-tsoratra masina ny fanaovana ariary zato ampandriana, maika moa fa raha tapitrisa-pandriana. Torohevitra miverimberina ao amin'ny baiboly na ny soratra masina manontolo ny famporosiana antsika hazoto amin'ny lafiny rehetra. Ary tsarovy fa na dia kanto feno fahatanterahana aza ny sahedena izay ny foron'Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva izy dia nomeny asa hitandrina an'izany sa mahafinaritra izany. Manasanao nge hiaino andininy vitsivitsy ao amin'ny soratra masina izay mampirisika antsika hazoto hoe Romanina 12:12, Romanina 12:12 mahazo-to fahazamalaina. Ny anankiray indray Timoty 2:4-5, Timoty 2:4-5 mahazo-toa hihevitra n'izany zavatra izany na ny fiheverana aza dia ilana fahazotoana. Timoty 2:4-5, Timoty 2:4-5 izao ny voalaza ao: mahazo-toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Toizantsika ihany Petera 2:1-10, Petera 2:1-10, mahazo-to kokoa hampitoetra ny fiantsonanareo. Toizana ihany Petera 2:7-14, Petera 2:7-14, koa amin'izany satria mananteny zany zavatra izany ianareo dia mahazo-to mba ho hita tsy manatsiny amampondro anatrehan'ny tompo. Raha misy zavatra antenainao zany avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy maneho fahazotoana hanao ny anjaranao ianao, fa tsy eken'Andriamanitra ny ary zato ampandrina. Aka ohatra tsika raha misy mamboly, jereo tsara ny asan'ny mpamboly, fa Andriamanitra tsy hiasa tany hisolo toerana ny mpamboly,
andriamanitra tsy havavoly na handatsaka ny vo ao anatin'ny tany. Ny anjaran'andriamanitra ny mampitsiry an'iny sy mampitombo an'iny ary mahatonga an'iny anana vo, kanefa tsy maintsy manao ny anjarany hatramin'ny farany ilay mpamboly. Dia izany no lalàna mife ny fiainantsika. Tsy maintsy tsy manao fahasotoana mianatra ary manao izay fomba rehetra anatanterana ny anjaranao ianao. Amin'ny alalan'ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra anao dia ny hery sy ny fofonay no omeny anao isan'andro. Ka apetraka ihany fa tsy ara-baiboly izany hoe kamo tsy manao ninninna miandry fahagagana fotsiny izany. Ny amaranantsika azy ny eo amin'ny Apokalipsy 3:7-20 Apokalipsy 3:7 izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia mahazotoa ianao ka mibeba. Mahazotoa ianao ka mibeba. No hoe mibebaka dia fanapa-kevitra iova ny dikan'izany. Raha kamo sy mpiandry ary zato ampandriny ianao mpaniraka-olona fotsiny fa tsy mety manao ninninna, satria angamba mety voafitaky ny fampianarana diso naletika tao an-tsaina fa mbola ho avy ny vintana. Ary navelan'Andriamanitra handalo olana mba ho famaizana anao, anairana ny sainao hoe tsy mety ene izany, dia mangata famelan-keloka dia manapa-hevitra hiova. Hivavaka ho anao izahay dia mivavaka ho anay, fa isika ngia mbola miara-miezaka daholo amin'izao fiainan'izao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Manao matra-peona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tantsoa. Eny ary anjaranao izany misafidy ny lalanao sy no avinao, koa mahaiza misafidy ny lalana tsara. Ny fanirianay dia hanampy ianao hanao safidy tsara raha irianao ilay raintsika ao an-danitrao. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Amin'ny tian'io tia dia manao antso amintsika ho amin'ny fahaloranten'Andriamanitra. Efa miakatra amin'ny faratampony, ny hafanana faratampony ny ady fanaovan-tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Ary mpandray anjara amin'izany ianao fa tsy mpijery fotsiny, na mahatsapa na tsy mahatsapa amin'ny fisiany izany. Ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatra asy ianao fa mpandray anjara ao anatin'izany isika. Mety ho fitaovana fotsiny fa tsy mahalala hoe fitaovana aty. Raha fitaovana ampiasain'Andriamanitra moa ka ninona? Fa raha fitaovana ampiasain'ilay Babilôna ara-panahy dia loza izany. Ka izany ny anton'izao fiaraha-mianatra izao ampafantarin'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny ny tokony ho fantatsika rehetra ahafahantsika manao safidy mazava. Ary eto ny antso amin'ny Apokalipsy dia antso maika ho amin'ny fanolorantena. Fanolorantena amin'Andriamanitra. Zay voafintina ao amin'ny tandindon'ireo vehivavy roa voasorotsorotra ao. Fa ny anarantsika teo fa ny vehivavy dia maneho fiangonana anankiroa. Samy milazo kristiana izy ireo, fa ny anankiray anarany fotsiny, fa tena manao an'izany ho fitaovana hoentiny miady, ary Satana no tena ho ambadika, satria voalaza fa ny dragona mihitsy no ao ambadika i Babilôna ara-panahy. Mifanohitra tanteraka ny rafitra ireo fiangonana anankiroa ireo, ilay fiangonana ny emotra sy ilay fiangonana miezaka mijoro amin'ny fahamarinana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary indraindray aza ohatrany hoe resy no ahitana ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany ady izany, ohatrany hoe vitsy anisa ary vokatry ny fidiran'ny Satana sy ny mpanompony eo anivon'izany fiangonan'Andriamanitra izany dia ohatrany misy fisaratsarana ny fahitana azy,
ohatra ny misy disadisa ary mahatonga n'izany fiangonana izany tahaka ny hoe malemy kanefa manome toky Andriamanitra fa handresy ny fiangonany amin'ny farany. Izy no ampandresy fa isika fitaovana ka izay maharitra hatramin'ny farany dia handresy miaraka aminy. Manasanao hamaky izay voalaza ao Matio 5:17. Matio 5:17. Jesosy eto no miteny, zao milaza aminao koa ianao ny Petera, ary ambon'ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Petera vatokely ny dikany, fa ny vatolampy izay anorenan'i Jesosy ny fiangonany eto dia ny tenany mihitsy ny resahany, ary izay ny vavadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Petera resy ny fahafatesana, fa Jesosy tsy resy ny fahafatesana. Rehefa miorina eo amin'ilay vatolampy dia Kristy ny fiangonana. Na izy tafitra toy inona aza tonga dia tsy rodana izany, ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Dia zao ny toy izay ao amin'ny Apokalipsy 17:17. Apokalipsy 17:17. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haresy azy, satria tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, haresy azy koa izay momba azy dia olona voantsy voafidy ary mahatoky. Raha Jesosy zany no ombanao, zany hoe miaraka aminy ianao, miezaka manaraka ny sitrapony ampitiavana, manohina ny antsony ary miezaka ho mahatoky aminy hatramin'ny farany, dia handresy miaraka aminy ianao. Mety miovaova eny, indraindray lavo, indraindray mahajoro, kanefa fantatra ilay Andriamanitra namorona antsika ny toe-tenantsika izay simba ny fahotana. Izy no navitra antsika rehefa tsy miala aminy hatramin'ny farany isika. Kristy mifototra mafy iorenan'ny fiangonany, mifototra amin'ny fampianarany teny ny fiangonany ary tarihiny fanahany. Fa Babilôna kosa, araka ny efa hitantsika ny anarantsika teto, dia miorina amin'ny fampianarana sy ny fombafomba ny fironon'olombelona, izay mifototra ny filozofian'olombelona. Ka mario tsara fa na amin'ny fiangonana aiza na amin'ny fiangonana aiza, izay mpitary-pivavahana rehetra mametraka ny hevitra na ny fomba n'olombelona eo amin'ny toerany sitrapon'Andriamanitra, voambaro ao amin'ny soratra masina, na mametraka ny sitrapony ho ambony ny sitrapon'Andriamanitra, dia manome vahana ilay fikorokoroan'ny Babilôna izy. Tamin'ny andron'ny Babilôna fahiny dia iray ihany ny fiangonana sy ny fanjakana. Rehefa nipetraka tao amin'ny tempolo no tao amin'ny sisa fiandrianam-panjakany Nebokadnezara mpanjaka tamin'izany fotoana izany, dia noeritreretina ho niteny tamin'ny anaran'ireo andriamanitra izy. Nisy fotoana izay namoahan'ny mpanjakan'ny Babilôna didy maneran-tany ho fiaikana ilay Andriamanitra marina, ho fanoherana ilay Andriamanitra marina, ary nanereny ny olona rehetra hivavaka sy ankohaka arak'izay andidiny azy. Tsaroantsika tamin'izay fotoana izay fa nisy fahitana nomen'Andriamanitra an'i Nebokadnezara, saingy nofoanan'Andriamanitra tao an-tsainy ny fahatserovana an'izany mba hanehon'Andriamanitra ny voninahiny, fa Daniela no nomen'Andriamanitra mba ampahafantatra, ampatsiaro an'i Nebokadnezara ny hevitry ny nofy, ampahafantatra aminy ilay nofy sy ny hevitry ny nofy izay voatsaroan'i Nebokadnezara ilay izy. Azonao vakiana ny Daniela 2 milazalaza mikasika an'izany nofy izany sy ny heviny araka ny nanehoan'Andriamanitra azy tamin'i Daniela. Fanehoana mazava tamin'i Nebokadnezara fa Andriamanitra no mifeno tantara. Nanatanjaka toy inona aza ny fanjakan'ny Babilôna tamin'izany fotoana izany, dia nilazain'Andriamanitra meloa fa hifarana izany, ary nilazain'Andriamanitra koa ny andimby azy, ny Mediana sy ny Persiana. Dia nilazain'Andriamanitra koa fa ny Mediana sy ny Persiana dia mbola ho dimbiasan'ny Grika, dia naseho koa fa ny Grika dia mbola ho resen'ny fanjakana Romanina, ary ny fanjakana Romanina dia tsisy fanjakana lehibe tsoa ny andimby azy fa fanjakana mizarazara.
dia eo amin'io fanjakana mizarazara io no avy ny fanjakan'andriamanitra ilay vaty sy ny andahan-tanana dia hanorona ny fanjakany mandrakizay izy hanjaka manerana ny tany rehetra fa ireo fanjakana rehetra teo alohany zany teto tany zany a dia ho potipotika sy montsamontsana avokoa maneho ny fiaviany Jesosy zany hanoerany Nebokadnezara an'izany ingeny na tonga azy nanao sary olona ngeza be mitovy amin'ilay hitany tao amin'ny nofo mihitsy ka raha loha volamena fotsiny no maneho ny fanjakan'ny Nebokadnezara dia nataony volamena hatrany tapondolo ka hatrany Paladi ilay sary dia nasainy akoka teo ny olona rehetra zany hoe fanoerana ilay planin'Andriamanitra mihitsy fanoerana ny drafitra napetrak'Andriamanitra kanefa nananao zany azy izy tsy izy ny tompony teny farany tsy maintsy tanteraka izay nolazain'Andriamanitra ary voarakitra teo amin'ny tantara ny fahatanteran'izany izay nitranga tamin'izay fotoana izay dia tandindona maneho mazava ny toejavatra tsy maintsy ho atrehny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izay mijoro matoky amin'ny fanarana azy fa ho avy indray ny fanerena ny olona rehetra eto ambonin'ny tany iankoroka amin'ny bibidia ary izay tsy manaiky an'izany a dia azo sazy araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 7:12 hatraminy hoe tsy mahazo mividy sy mahazo mivarotra amin'ny andro faran'ity tany ity dia isy rafitra hitsangana fiangonana sy fanjakana mikambana etsy an-daniny a izay le hoe Babilôna ara-panahy izay misy mpitarika ara-panahy milaza ny tena no miteny to an'Andriamanitra tahaka ny Nebokadnezara hambara ho tenin'Andriamanitra ny teniny ary ny didiny lazaina fa didin'Andriamanitra izay ny ankilany dia ny ankilany ireo mijoro mahatoky amin'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro ireo mpitary-pivavahana ao anatin'izany fiangonana ny emitra zany zany Babilôna ara-panahy zany dia nanambara fa izy ireo no mitana ny toeran'Andriamanitra eto tany anjaranao ny mamantatra azy indray nandeha ny ray amin'izy ireo ary voarakitra ao amin'ny tantara zany a dia nilaza mihitsy hoe ny toeran'Andriamanitra tsy toy ny tananay eto amin'ity tany ity dia nampafantatra mikasika an'io fahefahany io ny apôstôly Paoly raha nilaza izy ao amin'ny Tesalonianina faharoa manao hoe ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay hivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra efa hita n'Andriamanitra meloha ary nolazaina meloha ho fampitandriamana antsika ka satria rehefa hitantsika fa manana vahoaka mahatoky ao Babilôn'Andriamanitra tsarovy tsara fa Daniela sy ny namany dia tsy nety nikohoka tamin'ilay sary olona nataon'ny Nebokadnezara kanefa tsy resy izy ireo fa na dia natsipy tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra aza noho ny fanoherana ny Nebokadnezara dia naseho n'Andriamanitra any Nebokadnezara teo imasony fa Jesosy no mijoro miaraka amin'izy ireo tao anaty afo ka nafofonafo aza tsy nisy tamin'izy ireo maneho amintsika ny zavatra hitranga koa zany ary tsy maintsy hitranga amin'ny andro farany amin'ny fotoana hanerenany olona rehetra iankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny zao ny fotoana iantsonanao mba hanolo tena tanteraka amin'izay andanianao fa tsy sabaka Jehovah homba ny fanoloran-tenanao sy azonanao ho azy mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.